Mahakasika ny menaka ihany koa dia efa nahitany manokana ny fampiresahana tamin'ny orinasa izay voatontonona manokana mahakasika an'izy io, ary efa nanome toromarika ny fitalevam-paritra rehetra ihany koa teto anivon'ny ministera food ny hanatsoaka ny ampahany amin'ireo menaka ireo, dia indrindra moa izany fa ny menaka vraky sy ny menaka tsy mandry. Namporisihana ihany koa io orinasa io ny roso amin'ny fanadihadiana sy ny fanamafisana ny fitandremana no mahakasika ny circuit de distribution, satria tsy kely lalana ny ratsy moa izany, ary mba hanomezana antoka kokoa ny mpanjifa no nosono amin'izay fampiresahana sy izay fepetrany raisina izay. Tsy marina ny tenenana fa tsy mahazo mihinana ary mampiasa ny menaka ina ny vahoaka malagasy. Resaka sakafo sy ny menaka araka ny tenenao teo, za zany mahita hoe io menaka io efa tena miparitaka be mihitsy. Sira mihitsy hoe io mahatonga an'ilay olona marary. Dia tsy mba voaray an-tanana ve zany hoe itony ny tokony tsy avoaka dia itony ny avoaka. Tapaka natenaina avy ny Ambohitrarahaba teny izay mihitsy io, izany hoe tena marina amin'ilay izy zany raha ny zahako aloha. Menaka rehefa avy nampiasaina na indray mandeha ary hoe nandraraka ianao androany dia nanendy dia aza atao tsony rapitso, satria isan'ny tratra io. So ihany ilay izy fa menaka ao an-trano mihitsiny. Ao raha isika ny azo tafiditra. Miaraba anao. Miaraba tompoko, ahoana Mardona? Eny tompoko iza dia faiza tompoko? Mamy avy aty Anosy. Miaraba amin'ny mamy avy eo Anosy. Eny tompoko, hiditra kely amin'ilay resaka firenena Mardona. Tonga dia midira be mihitsy. Haino, miaina an'ilay kabarin'ilay filoham-pirenena za no maly. Misy mpitondra ve eto aloha? Alo? Misy mpitondra ve eto? Zay misy amin'ny fitenenako an'ity zavatra ity hoe raha misy mpitondra eto mba marary izy amin'ny vahoaka malagasy, atao hoe mety vitsy le olona maty aminy fa ray firenena aminao raha mitovy aminao nefa tsisy teny ray mbava mba nataony tamin'ile kabary normaly hoe mba ohatr'izay ohatran'ireny resaka fahoriana ireny mba mitsetra le olona maty zany na mba misy teny ray mbava mba nataonao tao anatin'le fa tsy nisy. Faharoa manarak'izay hita mihitsy zany zao fa miaro an'ny fanjakana ireto foloalindahy tafika reto, satria teny mihitsy le izy ohatra manao voady mihitsy nge ny tafika atao hoe antanina dia mamaly ve manaiky marina ve nareo ohatra ndreo manao voady any am-piangonan'ireny mihitsy dia nanaiky mihitsy ny tafika ve manaiky ve nareo hiaro fanjakana zay mijoro ao anatin'le teny mihitsy zany dia nanaiky ny tafika. Safe zany ty zavatra ty fa tena tsy haintsony hoe le mpitondra mihitsy no efa miray petapetra amin'reto mpitandro filaminana reto, indrindra moa reto zandarme reto zay izy ty mambotsy fivahoaka tena hatrany ambanivola amin'ny Marzona reny tena fositra tena grave be ireo resaka zandarme reo amin'ny mponina any ambanivohitra, fa tena fariritra mihitsy mponina amin'ireo satria any amin'ny faritra avaratra any zao karamaina mihitsy mpitandro filaminana miambina tanàna, dia rendray rehefa tsy voaloha zay zavatra atao hoe ration izy zalahy tsy karamany dia rendray mandrahona an'le vahoaka eny amin'ny mandeny amin'le olona imbesany. Satria zany ohatrany hoe le vahoaka mihitsy zany tena atao mihitsy zay abotry anazy atao mihitsy abotry karary le vahoaka raha miakatra ty Antananarivo renivohitra zao, satria any ambanivohitra koa efa misy fandrahonana mahoatra zay. Inona moa zany ny ataony eny? Amboly izy io amboly siompy izy lasa dalo mipetraka amin'izao mamboly tsotra kely fotsiny izy na ohatr'izay rahonana miaramila zandarma aiza zany ny tsin'le vahoaka ny lohany. Dia izao tsika zao dia nefa le mpitondra tsika nefa mizaozao mihitsy fa Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dia tsy hitanao zany zay sinao ny tongotr'otrony sy ny toerana misy anao aiza zany plasy misy azy zao dia manontany an'izany aiza zany ny plasy misy amin'ity fireneko ity, satria malagasy mila mandray andraikitra amin'ity firenena ity ary zo antso ataontsika zao rehetra zao moa dia fandraisana andraikitra. Izay malasa ny saina mihitsy aiza ho aiza zany ny plasin'ny olona amin'ity firenena ity, any mpitandro filaminana ve ty, any mpitondra fanjakana ve ty, kafe zany le vahoaka tsy ao anatiny.
dia zay Marjona fa mbola be dia be tiako ambara fa zay aloha fa saoda betsaka. Makasitraka anao ndray tsy laverika etan ihany koa efa nitononiko teo efa eo izy raha isika izay antso tafiditra manaraka amin'ity fidirana mivantana satria dia mena sehatra betsaka isika ao anatin'izany. Miarabanao eny tompoko efa tafiditra ianao somary mezaka miteny mafimafy kely ianao fa latsaka katerena. Eny tompoko avy aty Moromania. Miarabantsika avy any Moromania. Raha naheno an'ilay fampidirana nataonao teo Marjona dia izao ngamba no azo lazaina aloha amin'ny tany ianao hoe misy mpitondra ve eto. Misy mpitondra eto fa mitondra asa makaiza mitondra makaiza. Ianao miteny teo koa hoe ohatrany tsy teny tsony anie zahay e teny anginy. Raha mieritreritra zao ny zavatra tokony ataontsika ny zavatra zay resahantsika eto tsy ho an'ny mpitondra ireo fa ho antsika vahoaka sy ho an'izay mbola hitondra. Fa raha ireo olona ireo zany miteneneo ihany ianao miteneneo ihany fa tsy misy zavatra koenao indreo zany. Zany hoe tokony hanova dia makale hevitra an'ilay namana anankiray vao teo aho hoe ny zandarima sy ny tarina rehetrarehetra ny zavatra tokony ataontsika ny tokony ataontsika misy nampahafantatra ny vahoaka tsirairay hoe olona avy aiza moa nanakaramana izany ilay namana teo hoe zandarima polisy ny asa mpianjakana rehetra rehetra ne ka vola avy amin'ny isambatan'olona maro tokony olona tsy makay an'izay maro ny tena tsy mahay an'izany a. Hita fanazavana tsy tadidiko tamin'ny vinana io Marjona nazava an'ilay vola ireo lany tamin'ny drone ireny tena ireny ohatran'ireny anie mila atao ary atao matetika satria tsy indray mandeha miheny eto zany ny olona rehetrarehetra. Rehefa ireny no fantatra ny olona ary rehefa mahafantatra ny zavatra marina ohatran'ireny ny olona antafa tsy mibasy zany tsy miteny zany. Fa rehefa mahafantatra ny marina ilay olona toronao tsy hoentinao izy. Ny mpona politika raha mitarika ny vahoaka mbola moramora izay fa raha ny vahoaka samy vahoaka io no mifampitarika ohatra mitafika io ohatra anankiray ihany misy ohatra olona anankiray io ambony vahoaka io. Kara ilay fandaharana fa andaotsika mba hiditra lalindalina koa hoe atao mazava ohatran'ireny zany averimbery reny ny zavatra misy ohatran'ireny Andriamatoa Marjona hoe zao neny vola lany zao neny vola nisa moa io olona nina io vola atsika io vola avy aty apotsika amin'ilay hetra amintsika io. Fa tena maro ny olona tsy mahay an'izany dia iza no mandoa vola andreo mpiasa mbahoaka rehetrarehetra. Mila mpahafantarina izay satria ny tsy fahalalana mihitsy no mahatonga ny olona tsy roso ampampano. Manana 2 minitra tsika hidirana dia afaka miverimberina foana tsika satria betsaka ireo olona te-anio hevitra ihany koa mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ity maraina ity fa misy antso tafiditra lasa indray izy. Rehefa tafiditra tsika dia aza manelingelina ilay olona tena amanan-kevitra hitondra ny anjara birikiny ao anatin'izay. Miarabanao arany eny tompoko. Madame Famate Madraka foana tena ratsy be misy fifandraisana aminay aty zany dia hoazy nanoena resaka le rangato io zao hoe be miaro ny voaka sofanana miaro ny fitondràna fa tsy miaro ny voaka sofananany ary zay mitondra teo neka nanana mpitandro filamena jiaby ka reny jiaby ary ny voakany ka mba mahay mangala lesona foana fitondrana TGV ty dia misaotra tompoko. Makasitraka anao dia tsy laverika eto. Mialatsiny moa somary taratara kely miarabantsika rehetra miarabantsika mpanaraka fandarana tonga ara-potoana ianao fa fitona famovozana ihany koa mame. Tena marina izay resahandry zareo teo zay ary marina ihany koa ilay hoe afenina ilay zavatra ary ohatran'ny hoe fanahinina badona zany ny voaka malagasy sady raisitsika ihany ny antso raha ohatra ka misy tafiditra arany ao eny tompoko. Ny
momba le fanapozinana ara-tsakafo zany mbo tiako amarinina. Eny tompoko. Eny tompoko, maheno. Eny tompoko. Raha orinasa malagasy zao ny tantana an'le resaka sakafo miditra sy miparitaka eto Madagasikara, mety tsisy io zavatra ohatran'ireny satria ny betsaka ny zavatra farana avy any ivelany dia mety tsy ho voara-maso amin'ny fanjakana le fidiran'ireny entan'ireny. Izay mahatonga ny fanapozinana ara-tsakafo dia izay zany mbo fanehoan-kevitako e. Saotra tompo. Makasitraka anao. Makasitrahana ianao amin'izay ary lasa tena miparitaka be ty resaka fanapozinana ara-tsakafo ty amin'izao fotoana. Ny fanontaniana mipetraka moa dia ny hoe ahoana ny tena fandraisana andraikitra eo anatrehan'ireny a. Misy moa zany ny ezaka fanazavana ihany ao anatiny hoe ity ara-pahasalamana tsara, ity izao sy ny sisa dia mila mitandrina ary zay ny tena zavatra lehibe ao anatiny io a. Efa misy antso tafiditra raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko dia ahoana ny fandehany. Dia ahoana ny fandehany raha davitra avy aty Toliara ihany ty miaraba anareo rehetra vita soa ny fety. Isika rehetra dia mirary soa ihany koa. Eny tompoko, ny zavatra misy moa amin'ity fanapoizinana ara-tsakafo ty a dia ohatran'ny tena mihorohoro mihitsy ny vahoaka malagasy. Eny fa na dia zahay avy aty Toliara za. Dia tena ao anatin'ny tebiteby satria tsy fantatra marina hoe inona marina le sakafo tena mitondra izany fahafatesana olona maro ohatran'izay. Ny any aty moa zao mbola ray ihany fa grave zay. Mbo misy marary ao. Tany tiako tenenina zany le fitondram-panjakana ohatrany tsy mandray andraikitra feno mahakasika an'io zavatra io satria zaho teteny hoe raha ty aminay Toliara zany dia tena tsy tapiditra ny sakafo mapiditra mafahafatesana regny zany zahay. Ohatra hoe lafariny, menaky regny zay tenenina hoe mahafaty regny dia tsy tianay handeha aty. Zany hoe tokony mahandray andraikitra zany fitondram-panjakana hanakana an'ireny tsy handeha aty Toliara tsony satria efa mba misy any stock regny zay tsy nahafaty teo aloha zany da ireny no sakafoan'ny olo satria lasa matahotra le olo amin'le fividianana sakafo amin'izao fotoana izao zany. Ka dia manentana ny fitondram-panjakana zany mba handray andraikitra feno mahakasika ny fampidirana sakafo aty amin'ny tany hoe Antsimo ohatra na eran'ny Madagasikara, da tokony ho fantatra mazava tsara hoe inona nahatonga an'le izy sakafo manao ahoana no mahatonga an'le fahafatesana mba handrambesana mezira zany mahakasika an'izay satria raha bo tsisy mezira raisindreo dia ho fatifaty foaneto zany vahoaka malagasy. Ka izay zany mahatonga anay hoe mba miteny amin'le fanjakana mba raiso ny andraikitra anareo tompo satria misy fanjakana eto aloha. Misy fanjakana eto fa hoe tsy haintegna hoe tsy manday andraikitra na manao kory fa tena misy fanjakana mijoro hitatsika regny tamin'ny laky arivo regny mahafinaritra be nge reny e. Ary tena ity fandaharana ity zany tena miconseiller an'ireo fanjakana reo mihitsy. Tsy mpanohitra fanjakana ity fandaharantsika ity fa miconseille androzy mba handay andraikitra amin'ny zavatra zay ataondreo zany. Satria matetika zavatra atao ato zavatra tenentsika ato arahin'ny fanjakana foana zany hoe miconseiller tsika tsara conseil technique zany tsika mba hasiarenana amin'ny zavatra tsy mety ataony. Ka izay zany ny zavatra tena ambara havana ka dia misaotra antsika iaby tompo. Ankasitrahany ianao ary izay ny tena mahazava-dehibe amin'ny fandraisantsika anjara atao anatin'ny fandaharana ihany koa satria dia mandray anjara amin'ny fanolorana soso-kevitra isika. Raintsika ny antso manaraka miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao? Allo? Eny tompoko. Miraba anareo. Salama tompoko. Ia, Monsieur Lanty. Monsieur Lanty, oui, efa fantatra. Mikasika an'le tenyle namana farany teo ohatrany hoe mba misy réaction fotsiny ahako fa tsy hoe mamaly anazy akory. Le hoe anara-maso ny entana mandeha makany amin'ny zareo mety hoe tsy aharaka an'izany aloha ny fanjakana fa nitoro hevitra toro anazy dia efa niteneniko ihany ity ndray mandeha hoe rehefa mividy zavatra dia eny amin'ny magasin ihany no mividy fa aza mividy eny amin'ny sisin-dalana fa le eny amin'ny sisin-dalana matetika no
amatarana an'izay hoe zavatra efa tsy tokony ampiasaina tsony izay. Magazay manko tadio fa tsy varotra zavatra lan-daty zany mihitsiny, satria raha ohatra ka hoe misy manino tsy maninona eo vokatry le entanana midy tao aminy dia mora anie no mitazona anazy. Fa raha eny amin'ny sisin-dalana ianao no mividy eny amin'ny sisin-dalana tsisy anome garantie anao zany. Izay mahatonga an'le hoe eny amin'ny sisin-dalana amin'ny fivarotan'ny olona an'le izy. Ka izay ny anafarana hoe rehefa mividy zavatra dia mifanafodiny dia tsotra hoe eny amin'ny magasin ihany no mividy dia milamina ny saina. Saotra tompoko. Ankasitrahana misy lanto ary tena zavatra marina zany ary mino aho fa ho foana ho azy mpivarotra moron-dalana amin'izay fotoana izay malalaka kokoa ny fifamoivoizana. Miaraba tompoko efa raisina ny antso manaraka efa tafiditra ianao. Eny tompoko. Mikasika le teny président hoe anagaly hoe natao hiaron'ny tena efa basy maty mihitsy zany io filoham-pirenena io hoe tena natao hiaron'ny fitondrana le tafika efa tsy natao hiaron'ny vahoaka, mahazava be mihitsy zany. Dia mikasika le hoe le pozina baranahana ohatrany raha le fidirana hitany eto Madagasikara. Tena baranahana be. Ahoana moa tsy voara-maso iny mivoaka avy any amin'ny daholo daholo ka tsy voara-maso e. Dia zao mikasika resaka tesina tomobile fopla daholo tsy lisansa daholo ny tesina tomobile. Tsy maharitra elakory dia potika. Fa le fanjakana mihitsy raha tsy mijery. Za aloha zany tena alerjika an'le fitondrana raha tena alerjika an'io. Io zao mitambatambazana indray vahoaka ny hoe iny tomobile bisy tsara tane teny aranga hoe voatambitamby an'iny dia avarina indray ny gasy. Zavatra nefa tsy makatso doboy efa tahaka neny asitaonina asitaona iny. Zay ohatrany tsy na iny ohatrany tsy mahatany kely dia lasa mba manehevitra kely. Ankasitrahana ianao. Ankasitrahana tsika rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary zava-misy ary izay mihitsy ny tenin'ny namantsika ny antso farany teo hoe tokony ary tsy maintsy misy fandraisana andraikitra ilaina ao anatin'izany. Miaraba tompoko efa tafiditra ianao. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Zany fa sekotenikely. Ataova ambanimbany kely le radio azafady. Iyo. Nahita mihitsy ako nisy fotoana tany teny Tsalalana koa. Ireo karana ireo mpiimporte an'ireny biscuit sy ny tariny ireny. Dia kikisan'ireo mpiasan'ireo mihitsy le soratra amin'le étiquette date de péremption. Dia amidiny zany le biscuit. Dia izay kika be amidiny ery ivelany fa izay metimety mbola tazon'ny karana. Dia amboarina zareo zany le date de péremption. Ka iza moa tsy arary daholo ny olona rehetrarehetra na manopozina kely iny. Dia ianao zany zao aiza ny vidy satria efa tazon'ny karana daholo ny importation sy ny exportation. Dia voatery lasa mihinana pozina zany gasy rehetra rehefa tsaty izy rehetra mihitsy. Dia izay ny mampalahelo mihitsy hoe ahoana tsy foanana le lisansa ahafahan'ireo karan'ireo mivarotra ohatran'io. Tonga dia atao enquête dia savaina magazay dia savaina daholo reny le ana rehetra stock any amin'ny pôry sy ny tariny ireny. Zany hoe dia azo atao azony ataon'ny fanjakana fa izy mihitsy tsy manam-piniavana. Inona ny problème ale monsieur Lantine le teny hoe zavatra magazay reo mihitsy ary ny tena mivarotra tena grave be. Satria ianao zany zao miraparapa vandy hoe ty menaka inao, menaka ina, menaka zao, menaka tournesol. Io menaka io menaka ray ihany efa tena dinihana fa vavany zareo fotsiny le étiquette. Ohatr'izay koa vovo-tsavony. Dia ohatran'izay daholo ireo anona rehetrarehetra ao. Ka izay mba miangavy mihitsy mba asiana suivi kely le importation sy exportation azafady. Oui. Ankasitrahana ianao ao anatin'izany avy any Ambohipo eny na ny hevitra izay tena zava-dehibe ary izay moa ny antony iantsoantsika eto anaovantsika antso avo hoe tokony ho amafisina ny fandraisana andraikitra eo anatrehany izany olana rehetra izany satria dia miatra manaina izany rehetrarehetra izany. Raitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao. Lasa indray izy teo ny fanindry le antso.
izay ny tena mahazava-dehibe izany fanaraha-maso zany satria de fahasalamana no voalohan-karena ary ny fahasalamana de tena saripady izy io raisitsika ny antso lasa ihany koa izy misy tafiditra maromaro ato de izay no olana eo amitsika io miarapa tompoko efa tafiditra anao mena be avao tika mena be eny tompoko teo na fandehany i zany hitanao le safany meselany tao zany mbo mandavandava hoe mbo tiagna deony mpitondra tiagna deony mpitondra zany fahitako azy fa ny tiako volagny zany ve tsy mety ve la mba mitady am'ireo firenena mikambana ve tia malagasy ty zay zany mba tekoteneny fa tsy zavatra marina zany mikasika amin'ny mpitondra na ino na zany mangazia zany hoe efa manao azy e tena tao izy satria mbaranaina le fitondrana ka zay tompoko mba te volagny mba aleo mba mitady amin'ny sisiny amin'ny velany zany la ohatsy ka mba atao raha zay fa raha voatsisa zay zany de tena faty eny tsy eo avy tena faty ary mahafatitra zany ndrata olo ambany ravitsazo fela tompoko fa zay avao tiako volagny ankasitrany ianao avy any amena be nitondra fanampanazavana ny eo majanga moa zany de mbola mamondefa SMS ato hoe tena sahirany zay amin'ny fanarahana ny fandarana satria de tapatapaka ny de ao anaty fandehany any majanga miarapa tompoko efa tafiditra ianao lasa indray izy teo misy antso manaraka raisitsika avy hatrany miarapa tompoko eo miverina kely any eny tompoko oe misy namana avy anatolara ny teny hoe tokony tsoa alefa ty aminay ty mitsy ozy reny rafarina reny zavazavatra importantion reny de namoaly le namana anankiray ary matetika efa mpambe de izy hoe tsy ho vitan'ny fanjakana mihitsy nanao an'izany fa ny zavatra torevitra ataoko ty de ny hoe aza mividy am'ireny namorongolondrarany reo fa mba amina mangazay zany no mividy raha isika aloha le voalohany hoe tsy vita amin'ny fanjakana zany ozy izy ino hafa tsy asa mpanjakana angamba ny indrangahy iny zany ngamana iny tsy le izy namana no tiana gasy anao mitovy aminay inay foana fa ny hevitra no manapodina io ane ny fanjakana inge tsy eo anatananarivo na fanjakana mpitondra ka hoana moa tsy ahafahana manakana an'izany araka ny tenen'le namana avy an'tolary tsy makany atolary nga tsy misy sotena mpitondra any misy zavatra manahirana io hoe tsy manahirana be io zany tsy vita amin'ny fanjakana vita zany fa la hevitra mihitsy io fanapozionana io le hevitra raha isika ndray le hoe any amin'ny mangazay mba firy moa sokola amidy eny naninaniny iny sokola ny le taria migodogodo inona koa le tany amazanga amin'ny mangazay daholo iny zany araka am'teny marjona teo le menaka anatiny mandry eny le menaka amin'ny bidon mavomavo reny izy io apetraka ambony tafo de lavaiko anareo nisy folo taona angamba zay fa misy zaza mihinana any reny de rehefa mivoaka mandeha any am'le WC de iny le menaka mandro iny no mivoaka aiza zany ny fijerevana zany ve de tsy ho hita ve zany ve de tsy ho fantatra ve zany hoe inona mahatonga ny zavatra ty mandra toetrany io mba misy fijerevana ve hoe saode le hevitra mihitsy no manapozina atsika io ka le namana ny tena niny tsy anao no alanay anao ny alako alay vaitapotsika fa hevitra zay ny tsy diviratsika de ifanamboarana ifanitsitsika raha ko mba zay hevitra zay zany resaka tsika araka ny teneniko hoe itsika amiresaky eto tsy ho an'ny mpitondra io fa tsy laika mibala mifananarana ozy ny fitenenana zay fa ho an'izay mbola hitondra tsy ho atsika vahoaka rehetra io fa mifampafantatra mifanoro rehefa mifankafantatra mafantatra ny malagasy mora ho azy tompoko fa tsy misy an'izao basy zao fa ny vahoaka mibasy vahoaka ny fandripahalemana ny vahoaka ny fahasalamana ny vahoaka daholo rehefa mafantatra de vahoaka no arena
akasitrany ianao ary manana adidy sy andraikitra am'izany ny tsirairay na ny fanaramaso na ny fandraisana fepetra ho fisoroana ihany koa